Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Quatre mars, fête bien Yaoshua. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Yaoshua. izay toriana ambasadorina Yaoshua zady aha Elia. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yaoshua ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yaoshua ilay tena maro. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yaoshua izay nitoriana ambasadorina Yaoshua ziady a Elia ireriany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika Ety amin'ny foibe ny fanjakana Yaoshua Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Yaoshua. Kutungava taola ra iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Aza dino